Salama daholo fantatsika tsara fa misoana ny tolon'ny zavakanto malagasy amin'izao fotoana izao satria lavo ny andriambavilanitry ny hira malagasy Flash B tamin'iny andron'ny 17 oktobra tokony ho tamin'ny 5 ora hariva iny ka manoloana an'izay fahalasana izay moa dia maro ireo olona izay samy naneho ny heviny mahakasika an'izay fahalasana izay ka utsongantsika am'zany ny fanehoan-kevitra izay nataony ireo sampanakanto tahaka ny Ayam izay naneho ny heviny amin'izay fahalasana ny Flash B izay teo ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony Tina izay isan'ny mpanakanto andriambavilanitra malagasy ihany koa manoloana an'izay rehetra izay sy ireo fanehoan-kevitra ny olona maro izay tao anatin'ny tserasera Facebook tao anatin'ny ity herinandro ity ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny am'sesy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary fa milohany idirantsika amin'izay mahakasika ny fanehoan-kevitra anireo olona manoloana an'izay fahalasana ny Flash B izay dia andao fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ny miresaka jirama indray dia mibaboka ny fanjakana izay tsy mahavaholana amin'izao fotoana izao nanamafy ny fanjakana fa tsy mahasahana ny saran'ny famokarana sy ny saran'ny famarotana ny angovon'ny jirama izay mbola vidina amin'ny tsy miankina manodidina ny 20 centime na eo amin'ny 10 ariary isaky ny kilowaty ny vidin'ny famokarana herinaratra raha ny fanazavana noentin'ny ministry ny angovo andriamatoa Olivier Jean Baptiste ny salanisa ny vidiny ho an'ny mpanjifa rehetra na ny tokatrano na orinasa nefa dia manodidina ny 20 centime izay eo amin'ny 15 ariary isaky ny kilowattheure eo mitohy miodina anatin'ny fatiantoka noho izany ny jirama satria tsy ampy ny vola miditra hanampina ny fandaniana manodidina ny 520 hatramin'ny 100 miliara ariary ny vola miditra isambolana raha toa ka manodidina ny 70 ka hatramin'ny 70 miliara ariary isambolana ny fandaniana mijanona amin'ny filazanan'ny olana sy ny zavamisy hatreto aloha ny jirama sy ny fitondram-panjakana fa tsy misy ny vaholana tena mahomby sy maharitra izay azona roso manoloana an'izany rehetra izany eo amin'ny resaka tsy fandripahalemana indray izay hita fa ny sesisy tatoato zay izay trangana tsy fandripahalemana izay ary hita fa manerana nosy no ahitana an'izay trangana tsy fandripahalemana izay avokoa tany mahajanga tany no nisehony ity tranga anankiray ity naratra mafy no firainy Jolahy antsy teo amin'ny tanany raim-pianakaviana iray nandritra ny fanafihana azy ireo tao an-tany malandy avaratra faharoa vakiparitra fahaenina tamin'iny androny omaly maraina tokony ho tamin'ny 3 ora maraina iny very tamin'izany ny vola 4 ariary sy ny firavaka io vola io izay versement any orinasa hiasany zanaky ny raim-pianakaviana ity saika hakana entana saingy izao lasany Jolahy nirongo zava-maranitra izao ka noho izany dia manao antsoavo hatrany ho any ireo zay tompona andraikitra amin'izay resaka fampandripahalemana izay nivoaka rehetra amin'izao fotoana izao fa tena mahatsapa miaina ao anatin'ny tebotebo lava ny vahoaka noho ny fitsoka an'izay tsy fandripahalemana lava izay tsy misy toa azy zay ndao amin'izay raha ho resantsika ny fanehoan-kevitra anireo olona izay taitra sy nalahelo raha vantany vao nahita ny fahalasana ny mpanakanto Flash B izay nodimandry tamin'ity herinandro ity araky ny fantatra mantsy dia resaka mosavy izany hoe fampisaviana izany no nahazo any mpanakanto Flash B ka izao ny afara tamin'ny fahafatesany izao noho ny tsy fahasitranany izay mosavy izay nahazo azy zay ary voamarina fa efa volana maro no nazahony an'izay resaka mosavy izay ary tsy mety sitrany mihitsiny mandraky izao fahalasana ny ainy izao ny mahagaga sy mahatalanjona mantsy amintsika malagasy indrindra fa eo amin'izay resaka ny mosavy sy ny odigasy zay
dia rehefa zavatra hahasoa na ihany koa hoentina hanasoan'ny mpiarabelona no alaina amin'ireny olona izay mpimasy na koa ireny olona mahay zavatra ireny dia vitsy dia vitsy amin'izy ireny no tena mba miasa amin'ny tokony ho izy ary vitsy dia vitsy ihany koa no tena mba ahitana vahaolana sy mitondra vokatsoa eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fa rehefa haka resaka mosavy izay dia vetivety kely dia mandaitra izay resaka mosavy eny anivon'ny fiarahamonina izay ka mampimetra-pantaniana ihany amin'ireny mpimasy ireny amin'ilay hoe moa va tsy mba mahay ianareo rehefa anireny fanafody izay tena hanasoa ireny no mena ny mpiarabelona fa rehefa mosavy ihany ianareo no tena azo lazaina hoe efikasy amin'izay asa amin'ny mahampimasy ianareo zay sa ahoana ny tena marina ambadika an'izay asa resaka fanaovana fanafody gasy izay. Nilaza mo fenitra tao amin'ny pejiny tao manoloana an'izay fahalasanan'ny Flash-B izay dia mazava ny hafatra izay nolazainy amin'ilay hoe aleo lazain'olona miavina fa aleo mitandrina ho izy hatrany. Tandremo tena mampalahelo ny zava-mitranga. Izao mihitsy ilay niteneniko afaka omaly hoe mitandrema fa tsy lavitra anao ny mpanao ratsy. Raha malagasy sy ny fialonany toetra efa tsy ho afaka intsony mandriam-piadanana Flash-B ho izy hatrany. No afisiny mpanakanto tina ihany koa izay fanohenkevitra izay nilaza izy tao amin'ny pejiny tao nandefa hafatra mahakasika ny fahalasanan'ny Flash-B. Io olona efa fantatrao fa tsy tianao io namanao io havanao io na io olona miseho tianao io hitandremo fantatra ireo rehetra ireo. Fadio ny mihinana sakafo izay tsy hitanao ny fototra nahatongavany teo. Fadio ny olona ampidirana an-trano. Aza mampindrana akanjo na kiraro olona indrindra fa ilay nipetaka tamin'ny vatanao nefa mbola tsy nisasa. Ialao ny hena maso eny na hataon'olona miavina aza ianao. Aza mindrana raha mbola misy hanaovana ao aminao. Mitandrema fa ratsy fanahy ny olona ho izy hatrany. Marina aloha izay voalazan'ny mpanakanto tina izay satria ny fahavalonao dia tsy olona lavitra anao fa ny olona eo ankaiky anao eo hatrany dia ino no lasa fahavalonao rehefa aveo. Nilaza ny heviny ihany koa ny mpanakanto Ayam, nilaza mazava tsara izy fa aoka izay fa efa laza izy. Aoka izay fa efa lasa izy aoka izay fa efa sambatra izy niany. Aoka izay fa efa vita ny adidiny eto an-tany. Mba omeo sofina izay mitaraina, mba omeo maso izay miady mafy ho jerena. Mba resao izay mafofotoana mila ny feonao. Namanao havanao ankaiky anao, tsy voatery miteny be loatra foana ianao fa ilay ianao eo fotsiny dia ampy. Ilay ianao tena eo. Repose en paix Flash-B hoy Ayam hatrany tao amin'ny pejiny tao raha naneo ny alahelony mahakasika an'izay fahalasanan'ny mpanakanto Flash-B izay. Izay sy zay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tomatavata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.